Zay ihany koa no mitondratsika makany amin'ny lafim-baovao manasongadina ny toe-karena ny farana androany ny iraka nataon'ny délégation nitahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI teto amintsika ho azy ireo dia maro ny ezaka vita eto Madagasikara na dia efa maro ihany koa azy ireo tokony mbola avaozina sy mila alalinina tsara mba hahatonga ny toe-karem-pirenena hivoatra ratsika ny tatim-baovao. Nanatanteraka iraka teto amintsika ny tahirim-bola iraisam-pirenena nanomboka ny faha-20 ny volana May lasa teo ka ny farana androany. Iverina eto amintsika ny iraky ny FMI amin'ny volana Aogositra ahafahana mijery ny fifanarahana ho amin'ny fandaharana asa-panovana na ny programme de réforme izay afaka hovatsian'izy ireo vola. Arak'izany dia nisy ny fihaonan'izy ireo tamin'ny filoham-pirenena, ny Premier ministre, ny ministry ny teti-bola sy ny fitantanam-bola, ny ministry ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana, ny gouverneur-ny banky foibe, ny mpanolotsaina ara-toe-karena ny fiadidinan'ny République, ary ireo solotena ny sehatra tsy miankina sy ny mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Ho an'ny FMI dia sarotra ny toedrara ara-toe-karena eto amintsika. Ny Rive-12, Todradrano sy ny Haitany ary ny Kere dia nisy fiantraikany lehibe eo amin'ny fanatrarana ny tahapam-pandrosoana 524,000. Miamiadana ny firosy ny toe-karena ary misy fiantraikany eo amin'ny vola miditra amin'ny fanjakana izany izay nampiena ny fahafahan'ny fanjakana hanome ireo tolotra fototra na ny service de base ho an'ny vahoaka izay efa voafaritra ao anatin'ny lalàna mifehy teti-bola mpanjakana 524,000. Maromaro raha ny voalazan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ireo fepetra noraisin'ny gouvernemanta mba ahafahana miatrika izany raha tsy laza afa-tsy ny fanamafisana hita eo anivon'ny fitantanana ny hetra sy ny faditseranana, ny fanatsarana ny fangaraharahana eo amin'ny banky foibe ary ny famolavolana drafitra ho an'ny politika ara-toe-karena. Ny fametrahana androm-panjakana mafiorina sy mahomby dia mitaky fotoana. Tsy azo idivirana nefa izany mba hiantohana ny fitantanana araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana ary ampisy ihany koa fivoaran'ny sehatra tsy miankina izay miteraka asa maro. Ilaina raha nambaran'ny FMI ny fanohizana ireo fanovana eo amin'ny sehatry ny fitsarana mba hiantohana ny fanajana ny tany tandalana, ao ihany koa ny fanovana tokony hoentina eo anivon'ny orinasa-mpanjakana toy ny kampany mpitaterana Air Madagascar sy ny Jirama. Ambany dia ambany ny tany ny vola miditra raha oharina amin'ny filan'ny Madagasikara. Anisan'ny mahatonga izany ny firoborobon'ny sehatra tsy manara-dalàna na ny secteur informel, ao ihany koa ny tsy fandoavana ny hetra izay nahazo vahana nanomboka ny vanim-potoana ny tetezamita. Ny sehatra rehetra dia no amafisiny FMI fa tokony andray anjara amin'ny fampidiram-bola ho an'ny fanjakana mba hanomezana ny gouvernemanta ireo enti-manana anatanterahana ny fampiarana ireo lahara-pahamehana eo amin'ny sehatra sosialy sy ny sehatry ny fampandrosoana izay voarakitra ao anatin'ny PND mba hisy fiantraikany amin'ny vahoaka malagasy.